Monsieur le Président, sa fotoana fampelezakevitra koa izao Monsieur le Président, nanomboka 2019 anao nanao fampelezakevitra foana indrindrindrindra mahakasika ny jiro sorano eo. Makasitraka nanome ny fitenenana Monsieur le Président, Monsieur Belazaina avy amin'ny fikambanana Farimbona avy Moromania. Fa noho ny fampiatsoana za miasa amin'ny fianaratsoa dia nandeha aty aho no fitiavako ny fitoniana. Nandoa Fred Merus de mialina, miampy ny chambre zay atoriko ato androany alina no fitiavako ny fampiresaka aminao. Monsieur le Président, sa fotoana fampelezakevitra koa izao Monsieur le Président, nanomboka 2019 anao nanao fampelezakevitra foana indrindrindrindra mahakasika ny jiro sorano eo. Ny ankoatra zay tao resahako. Fotoana ny asa zao ary 3 taona sisa dia ho tapitra mandanao Monsieur le Président. Ka izao no hafatra. Anisan'ny olana fototra amin'izao grève-tika zao dia ny resaka tsy fampianoana. Izany hoe raha fitinana dia izao. Tsy haiko na jamba ianao Monsieur le Président, tratran'ireo média maro samihafa izay saika nalainao namana aby ny mass média ato Madagasikara audiovisuel io dia tsy misy afa-tsy ny mihirahira ny momba ny anao sy ny antoko politika misy anao ihany nao anatin'ny média dia tsy mahita ny réalité anao. Faharoa manaraka zay koa Monsieur le Président, anisan'ny manimba ny fitantananao ihany koa ny fisiana olona maro be agny amin'ny arena agny manao compte fake zay manakona ny réalité eto Madagasikara ny fahantrany malagasy ka zary tafatatrao zay. Fahatelo ihany koa Monsieur le Président, reo tompony andraikitra agny ifotony raha ohatra anao zao andeha amina toerana anankiray dia mandaingy aminao izy mody amboamboariny aby mody tapenana ny goudron diovina ny tanàna dia anao mieritreritra hoe milamina ny tanàna Monsieur le Président. Zany no ataon'ireo tompony andraikitrinao agny amin'ny faritra tsirairay avy reo ka isaorana anao sahady ny niteny teo hoe ho raisina ny fanapahan-kevitra momba an'ireo mpitondra agny ifotony reo ary nampangatagny anao tamin'ny fotoan'androny. Omena an'izany ny gouverneur isaky ny faritra ary nomenao fetra izy reo hoe tsy maintsy mahavita saika na 4 kilometra izay pavé isaky ny commune, 10 kilometra isaky ny commune. Ary milaza anao fa tsy misy commune ao adino, mba misy suivi ve zany manao an'izany tokoa ve reo gouverneur reo, misy ve zany zavatra zany. Ka zao Monsieur le Président, fitindry satria ny fotoana fohy maro ny te resaka. Foano i projet présidentiel io fa omeo an'ny ministère ny teti-bola zay tokony hanaovany azy dia magnara-maso ny ataony aty atapony. Tsy anao setrana zavatra resahanao zay fa ny volo io dia fitady io, ny herim-po dia fanary io. Fa eto zany manoloana le zavatra misy lalovan'ny firenena dia mazava loatra fa mila fiovana fomba fisainana. Fa zany ataonao zany matso karazana mety seraserany ianao hoe zay ary zay le mbola fametrahana hoe zay ambany tanàna sy ny sisay dia efa tokony hoarana. Fa vanresantsika tamin'ny fiandohan'ity volan'ity fa rehefa mandiny ny volana oktobra raha mandeha ianao eto Antananarivo renivohitra dia misy loko marevaka mandravaka ny amorona nosy raha izay. Faharoa rehefa miresaka volana oktobra amin'ny fiandohany dia andro iraisam-pirenena mikasika an'le hoe non violence. Rehefa miresaka volana oktobra dia miresaka république. Rehefa miresaka république dia hoe tsy misy avakavaka raha manana ty firenena ty. Rehefa miresaka volana oktobra dia midinika ny samy malagasy mba ahafahana mandamina ny firenena. Zay tompoko ao anatin'izany dia lalatsainy zany, tsy serasera zany, tsy makasary zany, tsy selfie zany, tsy fanambarany zany, fa asanao teraka zany. Zay zany le zavatra tianao resahana. Rehefa misy antso aloha dia ho raisiny ianao miaraba tompoko. Manao ana ndao tompoko miaraba. Salama tompoko, azafady fa elaela moa miantso. Tena mizaly raha le fréquence atoany fa tena iny radionareo fa io fa tia fiainanandarina fa tena misy magnindry be dia zara raha magnino ohatra le mienao le radio AM mataloha reny fa mienanareo tsy maninona fa mba signal fotsiny iny fa niantso Monsieur Dania iny keo dia mety li dia hoe tapaka reo votsiny le radio ara-pilazamy tsara central tsy mba azafady raha mba azafinanao mba itsika tena lina mihitsy mienanareo ohatra le mienan'le radio kely reny.
koray ezahana jerena eny ary efa raisin'ny teknisian zay de hiteo zany satria koa moa tsy afa manoatra amresaka ary zay ny tena ilayntsika ary nitaketrika ary toko raha falimanana top radio de efa nitaky efa tsy nitaky moa zany nangataka ny mba ampidirana azy ao anatin'ireny bouquet numérique ireny atony radio hafa ohatran'izany koa ny radio raha misy fahita lavitra raha vavy zay namana hoe mampidirana azy anaty bouquet numérique anisan'izany ny MBS risany zany anisan'izany ny ABC mba ampidirana azy mba ho hita ao anatin'ireny bouquet numérique ireny tsy tonona an'le orinasa isan'ny ataontsika hoe mandraraha ao anatin'izany mba hahafahan'ny olona mba mahazo misitraka an'izany mba hanana vaovao maro lafy amin'ireo fantsona samy hafa manerana zao tontolo zao na manerana nosy mifarafaratsana raisiny aloha ny antso manaraka miaraba salama to radio salama nyany anepitra de zao raha ataontsika fandinihana ny zava-mitranga rehetra am'izay de efa vita kasesany voalohany io raisina necessité mba raisina mpandraraha mamoja raisina fotsiny fa ny zavatra atao efa iny de za zany tiko tenenina fotsiny sikiny valahana ry malagasy teny efa mizaly loatra feky zavatra nangatahana tsisy nenony zany le hoe misy neny de zavatra natomboka tsy maintsy faranana koa fa tena ratsy be la ohatra natomboka nefa tsy vita hatrany farany ohatrany hoe mamombity sy mafatsy de fitoerany tambana zay fa maheriza dolo rabanareo sokolahisa manao any fampiarapitsika efa amin'ny mitombonandro noho ny famondrapony fa tsy noho ny ataotsika fa ny zava-misy de mbola misy ny lolony tsy mbola miravina ny fanjakana moa iny de efa miena aloha zany ny fahefana aloha mananomba préministre de ny mpitokona koa mbola tsy manana hery complet anonganana de eo tsika mizaha any de le lolony mienina teo de mbola mitovy ihany mienina teo rena de mbola de zao mbola mipetraka foana de boka ao anaty boky teny fiainana hoe sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra de roviny tsika no ampiaka an'izay ary amin'ny fotoana iny de zany io zany mipetraka foana i boky teny fiainana io fa miankana amitsika iny roviny le izy no azo apetraka de zay zany mba sosikevitra fa raha ny baiboly no ampiaritsika de ho sambatra sy milamina be ary tsy mampisalasala zany fa miankana amin'ny fanapaha-kevitra tsika ihany de zao moa zany zava-misy de nito tsy misy fanatao novelona zany zao fomba gasy zany fa raha ny baiboly de contraire zay zay koa de mirafo chocolat de rafo anareo ny fetiketrehana moa zany de manamafy loha zao reo le olombofy ny mitarika samihafa zany fa mitonitolona ao anatin'le izy satria tsy mamalina zany mihitsy ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao nanapa-kevitra ny fitondrana araka nambara teo fa nanendry prime ministre io tsy hoe io koriny hoe miaramila voalohany tonga teo am'izany toerana zany fa raha fakely nefa fampitony io zany zao ary ny arahana fatara daholo ny afaran'le atao izy ny elan'le prime ministre tam'izany fotoana zany an'izany Gabriel Ramanantsoa tany amin'ny 7 sy arivo nisetsika ny mpianatra zay nanahalan'ny teo alohan'izany teo ihany koa Désiré Rakotaridjona zay isan'ny naharitra aloha zany natao amin'izay ihany zay de niarahantsika nahafantatra ihany koa ny fiafarahany tao ny Victor Ramahatra colonel ny général Charles Robe Mananjara taditsika tsara tamin'ny 7 sy 2 arivo tsy iverenana tsony zany mikasika zany ka Général Ravelona arivo zany général farany zay teo de adiditsika tsara hoe izy tsy tonga any am'izay toerana nefa nandeha akisosika tao tratran'ny ongomanta tany ambadika tany zavatra mitranga daholo zany rehetrarehetra zany ka de ho hitatsika eo ny fivoarana ety ambadika ety araka nambara teo de hoe manamafy ny fitizan'nytolona ny avy amin'ny fiangonana FJKM amin'ny reo mpitandrana moa zany FJKM anio hitondram-bavaka andinika na raharaha pierena ary anao fanambarana fa ny alohan'izay efa nisy ny fankevitra nataon'zareo hoe tena mahita ny zavatra iainan'ny vahoaka malagasy ny fahantrana lalina sy ny hoe zava-misy zany raisina ny antso ary miaraba tompoko salama nanao ana miaraba ohatrany tsy mahino anao tsara zay ndao ary manao ana tompoko salama mialo zany no fijeroko anazy zary atoko timma aza mifampirarahany zany fampiresaka amin'ny fefa ela be mifampiresana
fa ny FF ay volo reo koa nke ty volo reo e hitanao satria reo mpivavaka reo za tsy manenjika mpivavaka fa reo mpivavaka rehetrarehetra reo mitady vola daholo reo misy rakitsy indimy ao inefatra ny fiangonana zany ro mamolo olona amin'ny ampafolo karena de nitorany président volo reo fa tsy hita reny fananao hikarakara ny FFK tamin'ny araka ny Kristina ry zany mazany fa tsy masinsiry efa tafita amin'ny akapobeny zavatra nresanao zay pitsy izy hita moa zany be diabe ny voambolana ampiasaina dinika fiaonambe dialogue tsy fantatra tsony zany le hoe inona le tena ho atao e satria samy manana ny heviteny daholo reo voambolana ampiasaina mikasika an'le izy hoe ho atao eny amin'ny CCI ny tarian'ny FFKM de raisina aloha ny antso toizatsika eo zay salama manao any sotranao ndao ary salama ohatran'ny ahoana manao ohatran'ny ahoana amin'ny fandehano eno zany le hoe zavatra rotsy mitovy le tafa ny vahoaka manala ny andro rajoely mitaky zany ny fanjakana zay tariany manenty praiminisy de ohatra ny zavatra samy sasananky samy hafa mihitsy fa ny fitakina tany ambony de le resaka jirama nefa hatram'izao ny rano sy ny jiro tena mbola tapatapaka ihany de zay moa zany ny amin'ny lafiny ray de ny fitakina manaraka am'le hoe valina taon'ny zala resaka ropo ny tena nataony resaka hoe rétablissement d'ordre public de mampanaelo am'le izy fisamborana fitsety ny fitifirana fahafahatesan'olona ny rata sy ny sisy ka izay zavatra zay misy an'le araka tenen'ny toko teo hoe misy an'le hoe fitarian'ny FFKM eny tsy haiko le toerana la atao hoe digue nationale ka alao apetraka mihitsy re FFKM fakaza ina ty kristianina ny tena miteny teo de zao fanjeny alao no apetraka tsara fa nenay tompoko enay vahoaka de ny fitakina makany amin'ny présumé aloha zany hoe miteny vatana satria lasa afatra nefitra le zavatra atao atreto ka ho an'le olona eny amin'ny présumé matefa keny amin'ny andalambe amaketiny tsisy miveriny zany io farasana ty aza poa satria poa mbola veriko fanirony zay raha hoe tsy toizareo io de samy savorona fahatany ohatran'le tamin'le relaka misy limitytsika ka dika zay zany fitaky zay zany le hoe ao anatin'le Europe zay fa ho hitatsika hoe moa zany ny fivoaran'izany rehetrarehetra zany efa misy antso hafa aloha tsy mba tiazy de ho raisina anao miaraba tompoko salama salama zarana mba mety teny président république mba mety miteny tsara vela ty satria mba tonga miteny an'izany de io raha mba miteny izy ta momba no gendarme mamono olona sy mamono tsisy vava ny teneny mety momba nampitahasayaza iny izy zalafa iraka manao mety miteny tsara vela ty tsy miala ihany mety an'io sote ndao ary mbola anao fampanantenana azy moa mikasika an'le maha le fa anao rena toeram-pinena mpianatra mikasika ny herinaratra sy ny sisa sy ny sisa efa manomboka ve zany zao mampifandraikeleniny ilay hoe tanàna ho an'ny bary efa satria hoe amin'ny herinaratra de efa iny moa zany mito mikasika iny fa fananao communication koa raha teo amin'ny ny fita travaux publics sy ny anina moa le hoe miaingy amin'ity an'io ty zany hatramin'ny alakamisy ny fitaomana an'ireo milina lehibe
le 105 mégawatt miala avy any Tomasina de zany rehetrarehetra zany moa zany mety tafiditra ao anatin'le serasera mahampanginana ny rehetra ao anatin'le izy fa ho hitantsika eo daholo ny fivoarany miarahaba tompoko salama e salama manao ahoana manao ahoana e madame Khova vikambangake zavatra tiako tenenina de ny zakako zao ny lalana ny mokondoanjajelona sy ny fohanginy de tsy mamaprise manazy ny fahefana anazy Madagasikara miary vahoaka de hoe miaraka joelona afekina ny vahoaka ny fahefana miainga avy any foto ny fampandrosoana any amin'ny trésime fampivanana ny tao a de za zany ny teneny FSKM atram'izay nakeo natsory zeky tonga teo sady tsy misany tsy namoatsenjika tsy nikakainy io olona mampiantso anakeo ny vokoteny io nakeo tena ahoana an'izao vo anjendray nakeo ahoana ko izy no anatina nakeo nefa atram'izay nakeo nataony tsinotsinony fantanena mipetraka aminakeo zay sa misy ka donc tsy haiko a fa nenay zany nitanjo ny vahoaka zay nitolona zao a apekary 13 melo ny vahoaka amoka ny alahelony sady ny fanjakany de toananakeo alehanakeo io a no ny teny hoe misy fanjakany manao ana ny délestage fa tena rena ny retraky ny fandripalemana ninninona ninninona rehefa tsy maholo de takaloatry ny baolina za zao tety efa firy na izy natao dakanoatry ny baolina ianao ary niany baolina ho dakako de tataviakena kasa zay mbola itsipina niny manontany zahay eto de apolona izy manana ny loha tiako za tokony anana ny lohatsika tanjona présime milandro miala mandeha avy eo fa io foloha io moka mivadika io inona ny fanakana ny feuille de route inona tsy mifanakana nataony soni mivadiny azy zao ngamba nataony soniny tsy mivadia sisany zay de vadiany daholo noho izany izanga mavosy mbola manana minitra vitsivitsitsika mbola ahafahana mandray antso raha ohatra ka efa misy voninao miarabare salama tompoko allo manao ana allo salama salama tena sarotra be fifandraisana de voalohany teny aloha zany de manao azafady raha somary maherihery fiavy ihany amin'le olona vahinonareo reny faharoa manaraka an'izay de mazava tsara ke zao le ry izy zany sady olana ekeny rehetra no miseho vahaolana ary raha tsara ny tatana amin'ny fifandendravatra faran'ity de mbola eritreritry an'le 4e mandat satria zao izy efa anatin'le 3e mandat le tetezanitatra miampy le ray de ty roa mbola manahirakirana azy ty ka le izy tsote ninonino nanakianana an'le FSKM io tsy azo idivirana tsony io de alao alamina de efa tokony lamina tamin'ny farany herinandro koa ty raha manko ty raha ohatra ka tena mibabo ka tena 3 mai sy ny toetsony ty fampidaliana olona manao hevitra eny an-dalambe ty sisy ny olona zao fa mahay ny asa sy ny sisy fa de io moa zany de aleo sy natetezanita makety maziny sika zany te isolo lalam-panorenana na isolo repoblika ohatry ny misolo akanjo fanao anaty na misolo slip sanatria tena manahirana be mihitsy ny fivadiana foto-kevitra moa de tsisy resaka tsosa na foto-kevitra zany efa nilozana tany amin'ny adavo zany ka tsoka be le fandehan-javatra mandreny ndraiky ny FSKM mijoro am'izay takiny ny mpitolona rehetra manomboka amin'ny mpianatra izy telo menada zay sansezany ndreo mpitifitra reo teny kianja zany de manaraka ny rehetra ametrahana tokotany madio lalam-panorenana tena izy tsy izy io ACC io CENI io renyle bomba be ny filohana anfanjakana manana baraka ny tafika ny jandasy ny sisy reny de ty premier ministre tsy de atao olana otrona mena fahefana feno de miankadra azy mipitolona de tonga de akangena be ny fanovana zay no izy de mandeha anaty belehibe satria tena fanorenana mihitsy refondation ary mitaky lalatsainy zany fa tsy vitana serasera fotsiny le serasera zany daholo ny efa fantatra iandro rajoelona nge efa ny aiky fa tsy namaly ny zavatra ilain'ny olona ny zavatra nataony nandritry n'izay fotoana ny fireneny zany kanefa am'izao fotoana zao de asa aloha hoe ny inona moa tsy mifangaro fotsiny fa mitovy foana ny mitovy ihany ozy ny any amin'ny faritra voany atsimo no milambana
zay zany hoe misy lambanana zany hoe vitrana firy de hoe telo roa arakaraka le filana zany de ny mitovy de nao kama raha tsy hoe atao hoe lava sofa ny mitohy zay rehefa mividy tsia anao na mividy le lamba itsy anosy reny de misy hoe firy vitrana de telo vitrana efatra vitrana tsy maintsy mitovy ny alehibe ny amsakany sy ny alavany reny ny miaraka ina ny tena resahana voalohan'ny république sy ny prime ministre am'izao fotoana zay vao nyteny reny io a de samy manana passion ray ineny gojogojo zay izy alita ndray hoe DJ io de tena nalaza mihitsy tany fianaratsoa prime ministre io isan'ny DJ nina zany nafatarana azy tamin'izany fotoana zany tana fiandohan'ny taona 20 ary isan'ny tena mpiarakara hetsika famalifaliana ny tanora misy hoe moving time tamin'izay mbola nianatra tany zay nianatra tany fianaratsoro toko raha falamanana tamin'izany fotoana zany nafantatra tsara zany hoe moving time zay le izy raisina fotsiny zay le ozy ny ao ampovoany atsimo hoe ny mitovy ihany ro milambana re ndao za tsy izy miaraba tompoko salama manao eny tompoko salama dolo de aravaina aloha e salama andray ary zany teneninao zany le izy eny za zany tsy fantatro aloha nareo fa za aloha tsy gaga amin'ny zavatra mitranga tena tsy variana amin'ny zavatra mitranga maintsy za zany tena natramo voaloha maintsy nefa ny teny hoe tsy ala moramora io rangahy io ary zay ny ahako ny antony fanehon-kevitro androany satria za zany mahita tena mifona raha ohatra hoe misy tsy fahalemity resaka resahako foatra mipatiny zany le tolona ohatra ny tsy hitako zavatra hoe misy zavatra concret fa manao fanenjinenjika amin'ny gendarme de mandeha lacrymogène de nefa ianao rehefa tena mandinika mbola tsy nisy tolona teto Madagasikara nahazo adhésion populaire ohatra ny titolo ty tena manerana an'izao tontolo zao le tolona fa zavatra malasa eritreritra anahako fotsiny hoe misy otrany lasa forme le izy fa tsy tena misy fato de zay le tiako atongavana hisotomako ny sainy rehetrarehetra maintsy zany hoe sao de misy zavatra tokony heverina ary zalahy sao de misy zavatra tokony eritreretina ary zalahy satria le zavatra misy ankilany ny endrajelona diversion dolo zavatra rehetrarehetra na io za zany tena niteniny FFK aza niditra amin'io nareo fa nareo no fesonao satria ny antony de voleny eo tsika eo fa hosahirana amin'ny nareo satria diversion dolo zavatra aparatsony dolo fa baisolo voatra rehetrarehetra eo fa izy efa manana eritreritra mindoana ny zao le ataoko zao le ataoko zao le ataoko de zay le tiako teneny sao de misy zavatra tokony eritreretina zalahy mba hampamatotra tsara le tolotolo ie sady ny ty tsy mbola maniry an'izany tsika ary toko raha falamanana fa mety ho danger ao anatin'le izy ny any amin'ny faritra tompoko de tena varotraina mihitsy manoloana an'le zavatra misy zany amin'ny tontolo ty ary tena manao afon satria tena nitondra faisana mihitsy mba ohatra resaka lavanila potika safatsimo resaka io basculaire io tena miayabo fatratra mihitsy ny olona sy ny sisa ny resaka hoe tany fandrobana ny tany zany braderie ny arem-pirenena de raha sanatry zany raha sanatry ny mba valadiny lela hoe tena hoe mitsefitra raha ohatra ka tsy tonga amin'le zavatra hoe tanjona faritana de hiteraka olana hoe fifandraisana amin'ny ara-piarahamonina hoe ny aty Antananarivo sy ny any amin'ny faritra fa ny resaka tolona koa amin'ny lafindray fijeriko ty hoe tsy vita ray andro na herinandro satria raha mampahatsatsika hoe ny roa sy roa arivo zany tena enim-bolany ny sivy sy roa arivo nisy ny fanongana mpanjakana ny taorian'Andriamatoany Rajoelina tena hoe 3 volana tsika zao anatin'ny tapa-bolana misy lazonadiny ny resaka tolona ndraiky amin'ny 7 zany tena hoe tany afarafaran'ny raiky amin'ny 7 nefa nanomboka nafanafana fa efa taty amin'ny volana me zay hoe nisan'ireny vokatra reny ka zay mba tsy anakivinany olo-pirenena amin'ny resaka hoe fitakinany zo sy ny rariny ao anatin'ny zavatra tahaka an'izao miaraba tompoko salama ya zavatra tiako tenenina fotsiny de mafimafy kely ary ianao aloha fantatry Andry Rajoelina fa mampitongana ny firenena ny fanokana fanjakana misy eto amin'ny firenena na ninona izy nanao an'izany tamin'ny 2009 fa tsy nianky fifidianana na ninona
fa tsy ny any fifidianana faharoa manaraka an'izay ny tontolo lasa dia misy tanjona ihany ny tanjona tiako tenenina dia hoe anakatra amin'ny 13 mai akatra amin'ny 13 mai fa isika manana conseil municipal be babe izay makasitraka ny tontolo io maninona raha vahana nikanja ny barea ifampitsapana kely manahoana maro izany herim-bahoaka ahitany an'izany izay ny tiako tenenina hoe aza dia rehefa foana hoe akatra 13 mai fa tokony mba mijery plan B amin'izay tsika rehefa tsy mety ny 13 mai inona ny tokony atao andehanana amin'le fahombiazan'ny tolona manaraka an'izay raha midirina hoe fampandrosoana aingana amin'ity prime ministre vaovao tsy hitako izay zavatra antenaina amin'ny prime ministre zavatra tantara sary efa anseho ihany miseho io satria raha jerena ny tany amin'ny repoblika voalohany général teo rehefa nialy ny Philibert Tsiranana nialy Gabriel Ramanatsoa Solon Richard Ratsimandrava nandeha koa Didier Tsiraka nanendy général nandeha Marc Ravalomanana nanendy général ty koa izy ty manendy général fa mitondra fitoniana ve sa filaminana teto amin'ny firenena zany rehetrarehetra zany tsy mahay makalesina ny filohan'ny repoblika sotra tao eny ary zany aloha ohatran'ny efa tsy ao anatiny mihitsy zany raha ohatra hoe amin'ny statut-ny raha mbola le hoe président-ny communauté ty amin'ny Afrique australe zany hoe SADC retoko Ravalomanana dia mazava tsara ny mission an'izany ao voasoratra amin'izany satan'izany ataontsika hoe vondrona ara-fanankalozana ny ara-barotra moa indrindraindrindra fa misy resaka politika ihany koa ny ao dia tokony hitandro an'izany da aloha raisina anao miaraba to miaraba re firmakely za makahery an'ireo mpitolo reo ahako aza kiry zany laisany zany e fa io efa natomboka io tsy maintsy mifarany amin'ny fanonganana io dia ny ako ny tenako ianao nanongana tany 2009 potika ny fiainan'olona rehetrarehetra mazakarangaty ahongana zay ihany ny tenako zay izy araky ny nambara teo hoe ny tantara koa ny tamin'ireny fotoandreny ry toko Ravalomanana raha ny 7 tany amin'ny volana marsa fiandohan'ny volana marsa dia hoe falefy zay ny tolona raha ohatra ka tolom-bahoaka ny resahana lezy fa nisy ny déclic zany mipotra ihany io eny any tsefatsefany eny mbola ho hitantsika moa zany ny fivoarana fa dia zay mizara roa zany aloha ny lalana eto manao parallèle reo samy ifanojo ihany any arina satria manomboka voizina ny apita dia hoe fanakorotana fandrobana ary tsy maintsy ambony latabatra sy fampiresahana mahanany eo ny tsekila aloha zany de totra ny tsenareo mihitsy tsenonareo zany ny fiombahoaka fa mbola ampiakarina kely ny volume da ho raisina anao miarava tompoko allo manahoana miverina kely tompoko aveo ny zavatra anankiroa fotsiny tokony marinina amin'ny zavatra ny tenan'ny filohan'ny repoblika Bakomaly izy iny maly tena tsy voalaza mihitsy ny momba ny tasa zay ny bamboly gaga mihitsy ny alebana enge manodidina ny Tananarivo tatsasy bamboly dia inona moa ny zavatra farany kely tasa dia tsisy anay zany fa ny fiderika an'ika famonoana afo any amin'le resaka hoe eny akatso hoe ery eny vodivorony ohatr'izany hoe afanganina zao hoe afangana karaha ty fanlazaina foana nge zany fa ho an'ny tasa tsy misy faharoa manarakaraka zaniko zao rehetrarehetra daholo ny zavatra rehetra tsika rehetrarehetra ny tsy tokony atahotra eny mety tsy teo angambanareo ny sasany taminareo fa olona efa tokony fo malala zany tamin'ny taona 2017 sy 2018 raha nanenjera ny gouvernemanta première ny république ny vahoaka teo zany atao hoe général Bokino zany général Frantsay zany nanolo-tsaina ny président Tsanana fa nijera ihany ranga nienjera satria inona nanatona vahoaka amin'ny analina ny daivoaka dia nijera marina fa misy faty olona tamin'izany teo amin'ny lapan'ny tanàna io nydroso ny vahoaka dia be ny olona maty fanefany troso tao arinan'izay ka zany tsy dia ho tonga n'izany zay nangatahana amin'ny tasy aza miditra ny tamin'ny taona 1972 fa 72 raha ny 1972 miseho hitany bedanse ny firenen'ity saotra tompo eny ary mbola mandray antso farany tsika raha ohatra misy vononao satria fa mbivitra dia mbivitra fotoana amin'ity an'io ity
raha efa ao ianao dia oraisinary salama e miarabe allo eny ary salama topo radio miarabe amitsika dia aokotsika vahoaka tsahemika manamafy ny toerany rajoelona nanendry premier ministre izy zao miaramila indray filohan'ny sénat gendarme secrétaire mpanjakanareo gendarme be da be zany ny apetrany eo taokotsika tsy emotra mihitsiny fa ny any fitakitsika tsotra fotsiny de alors rajoelona miala zay foana ny fitakitsika zany tamiova fa rehefa tamiova amin'io atsika tamahita tao io ko de manainga atsika ray manontolo na mafiny tolo tsotra topo eny ary zay lo de mazava inge manamafy ny toerana izy ndao ary miaraba tompoko allo manao any miaraba zareo miaraba antena misy fandarana manoka an'izay maro na olona mpandara matanjaka eto amin'ny tany sopirany de rehefa tena rahanao ilay fifanazavana izay namorindreo mpiasany manotrona azy mo de hitanao hoe ampiary tsara izy raiky lohan'ny republika zany hoe miary tena mafy izy ho anatin'le fanana mitangany zavatra izay misy nodiny a tsy hita le hoe vaintsaiky alina ny tiako tenenina zany de zao ety miady lazaina fa miaditra zareo de lazaina fa tsy mifanaritra zareo nefa rehefa jerenao fikevitra fanoana tsara miara-tanàna tsara izy mifany ny tiako tenenina zany de zao misy le hoe miteny hoe miary ny androm-panjakana ny lohan'nda angamo ny olona miakatrany amikotsikoatra ny olona nga miakatrany abolo any ny tokony misy anao raha miary ny androm-panjakana ianao fa tsy hoe mifapahana maneho hevitra ampitehanao ka io tsotra fotsiny valina fotsiny le fangatahana hoe omeo ny lalana ambojatova sy ny trésme de afaka mipetrakinareo am'zamina fotsiny de ieninareo zay fa ny ampihevitry ny oleo fa mifitakina de zay fa mivadika ny olona tsy teto an-taninareo no teny miandro rajoelona fa nytany afaritra de tokony hoe tsy nytaninareo no ikokitra an'izany fa afaritra ary tsy atsinotsy miavy na fitakiny faritra no zany a tokony miala zany a andriamatoandro rajoelona se gouvernement mandeha eo efa tsarotsarona famboretany zao fa io a tsy hijanony zany oareo mety hoe mangingina kely io a mety hoe malefa devoa kely io fa io a taky miatina pombo rehefa manitaka an'io anao a any ambany any mahany ny tongotra ao ka ny zavatra mitsanga de zao reo olondreo a mana stratégie mbola misy toy nyty fandaranty rapitso efa misivy ora sasany katrika zao zany ny farany eto aloha ny amin'ny androany akasitrahana ny rehetra mialatsiny ho an'iretsy